Ny ozy ianao teo momba ny resaka vola ary mahaliana kely anahy le izy satria nanomboka tamin'ny 20 taona zany tahina efa nanomboka mivarotra hosodoko. Voalohany aloha fanontaniana hoe aiza ny ivarotana anazy a raha za ve zany manao hosodoko aty an-trano ka za manokana mahita hoe ohatra ny ary izy zany tsapako io hoe ary de aiza ny ivarotra anazy de faharoa raha eto Madagasikara ve tena mahavelona ve zany manao ara zany a de farany a iza amin'ireo no mahavelona manao hosodoko ve sa manao an'le artiste plasticien manao sary sikotra ve sa métallique ve. Ny voalohany aloha malaka le voalohany aloha ny vola. Eo aiza namarotana an'le sary aloha raha hoe za zany no mpanao sary de aiza de zay entiny misy tokoa ny ianao ohatranao de afaka mivarotra sary fa tokony manana atelier aloha ianao zany de vadika produit d'atelier zany aloha ianao. Ny produit d'atelier io de afaka vidin'olona rehetrarehetra zany. Zany hoe raha tsy manana mbola tsy nalainy galerie zany ianao satria ny mpivarotra sary moa galerie no mivarotra sary. Mila mankany amin'ny galerie zany de amidy koa any. Amidy any fa raha tsy manana galerie ianao de produit d'atelier zany ianao. Zany hoe ny atelier anao io de ahoana ny fanaovana azy. Ny atelier anao zany anaovanao serasera amin'ny olona. Maro moa zany amin'izao ny fomba fiseraserana ataontsika amin'izao vanim-potoana iainantsika zao raha tamin'ny 20 zany mbola sarotra be ny antsoina telefona ary mbola raharaha fa amin'izao zany efa misy seraseran'ny reny réseaux sociaux reny de amin'ireny zavatra reny afaka mamorona mamorona concept kely ianao hoe za manana atelier ato an-tranonay aquarelle ny asa ataoko de mandefa sary ianao de mandefa te moramora ao de afaka amidinao amin'ireny izy. Raha ohatra ianao indray sady tsy tainao an'izay fa ozy ianao hoe manao sary fa tonga de tiako amidy amin'ny toerana fivarotana sary de tsy maintsy miara-miasa amina galerie indray zany ianao. De miara-miasa amin'ny galerie misy karazany roa fiara-miasa amin'ny galerie na le galerie le galeriste mitady an'le artiste any amin'ny atelier na le artiste mandondom-baravarana amin'ny galerie. Reo zany le karazany zavatra roa zany ahafahanao aloha mivarotra sarinao varotanao amin'ny atelier izy na varotanao amin'ny galerie de afaka amarotana sary daholo reo toerana roa reo na atelier na galerie zay zany amaliko azy. Ny anahy zao produit d'atelier ny sary voalohany nataoko ny lafo zany hoe tao amin'ny atelier de tonga le olona mpividy de mijerijery teo izy de mahafinaritra ty de vidiny. Zay zany le izy. Ny faharoa manaraka an'izany hoe ozy ianao mahavelona le asa sa tsy mahavelona de le asa aloha mahavelona le asa mampanakanto mahavelona satria ianao aloha zany fivelomana voalo azonao aloha zany ny ao anatinao aloha mahazo aina ianao mahasara oxygène ianao mahatsapa tsara ianao fa olombelona mbo ilaina eto ambonin'ny tany ity fa tsy olona nandalondalo fotsiny. Zay aloha zany le karama voalohany azonao anatin'le izy. Karama faharoa azonao de vola. Zany hoe ianao zany raha manao zavatra tsara de karama roa mihitsy ny azonao de ao anatinao de le vola azonao. De le resaka vola moa tena zava-dehibe eto zany mahaliana ny olona hoe mampanankarena sa tsy mampanankarena. Tsotra ny amaliko an'le hoe mampanankarena sy mampanankarena ny zavatra tiana mampanankarena daholo ny zavatra tiana. Zay ny anahy zany mila tiavinao io asanao io zay ianao vao afaka manao manankarena amin'io. Tsy afaka hoe peut-être de dimanche ianao de andeha hanankarena fotsiny amin'izany hoe isak'alahady ianao manao sary ohatra tsy mety mahitsy zany. Tsy hanankarena amin'izany zany ianao satria le fitiavanao tokony ho zato isan-jato ao anatin'le asa zay mahatonga ana za tsy manao asa hafa mihitsy fa to de io foana tsy miova amin'io de tahina zany isan'andro mandoko sy manao sary foana isan'andro raha tsy manao sary de manoratra le concept na hoe inandray ny satria za rehefa manao sary de mandeha par thème. Zany hoe zany tsy tiako hoe taloha nanao an'ireny le spontané
tonga de sa miala eo tamin'ny taloha mbola le makatraikefa moa de atao daholo moa rehefa makatraikefa moa zany de ataonao daholo zay sehatra rehetra ahafahanao misexprime am'le zavatra tianao atao fa rehefa izy misehatra matiana am'izay anao tsy afaka manao an'izay misy zavatra tsy afaka ataonao tsony ao anatin'ny misy signaturenao manokana mila tazominao am'izay mila signature manokana rehefa izy tsy misehatra matiana de iny any anaty atelier na ahitanao ny signaturenao iny tsy hoe mandehandeha ny anarabe eny ianao de na signature fotsiny fa le asanao anaty atelier le andavanandronao mahitsy de fomba fijery satria fomba fijery le signature tsy hoe soni na hoe coup de pinceau fa de authenticité anao le any aminao io mahitsy zany le authentique mihitsy zay le izy tsy zany teneko an'olona za tsy manao œuvre original za fa ny ana œuvre authentique any zany hoe amiko zany le original raha amina manokana tsy mitady ny originalité zany fa le authentique ave za zay le teneko hoe mila mala be somaro moa ny ahitanao zay authenticité zay fa tsy ao anatin'ny be somaro en tant qu'acteur ahoana ny idirako ao anatin'ny réseau io mila fantatrao zany aloha le réseau alehanao fa tsy hoe mpanao sary hosodoko ianao de any amin'ny réseau napire ianao ny andeha fa fantatrao hoe raha mpanao sary hosodoko de izavy le réseau na mpanao sary hosodoko misy iny ndray iny tsy azo ao an-trano iny na hoe parenticien fa iny de anarany iny le tsy maintsy ataonao zay miserasera amin'ireny olona reny zany zay le izy zay zany de ny artiste zany tsy hoe mipetsapetsaka ao an-trano fotsiny de miandry galeriste tonga ao de hivaritsany sarany tsy zay koa le izy fa ianao io zany mila manaraka azy zay kolokoloanao le en tant qu'acteur ianao de le réseau anao io nahazoanao karama nahazoanao vola satria ao no misy ale mpividy ao misy ale collectionneur ao le misy ale mpakafy de ao zany ianao no mivarotra azy tsy any amin'ny toeran-kafa ianao mivarotra azy fa tsy maintsy ao anatin'ny réseau misy anao tsara be zay resaka réseau zay zany hoe ianao zao efa hitako hoe tsanga mivoyage eraky zao tontolo zao mihitsy noho ny resaka art de raha ho an'ny tanora zany inona no tokony tondrany anazy rehefa resaka réseau satria maro aza hoe ny ankizy any an-trano manao an'io art io fa efa metsika astuce izy zany hoe makanesa ianao aloha any amin'ny galerie manakanesa ianao mangalanao mentor fa eo am'izay hoe te ho any andafy ary izy inona no tokony ataony misy lafiny roa fandehanany andafy moa zany raha amiko na ianao hianatra na ianao hivarotra de rehefa hivarotra ianao zany de inona n'le lalatsaina atao rehefa andeha hivarotra œuvre any andafy de zay le réseau zay ny ampiasaina eo misy appel ianao zany ao anatin'ny réseau de lasa manana antsointsika hoe carnet d'adresse ianao zany de ao anatin'ny carnet d'adresse anao io misy karazana appel maromaro appel d'offre appel manifeste appel misy karazana appel ao de efa hitanao zany reo fa misy karazany maro efa fantatrao fa reto ny atota taratasy ilaina ohatrany hoe ahoana le appel d'offre amin'ny resaka art zany ohatra hoe andeha ho any Maroc ohatra zany manao résidence moa fiantsoana azy résidence artistique manao appel d'offre izy hoe zay association X de mitady artiste avy any amin'ny pays du sud océan Indien amin'ny tena misy an'izay misy zay le réseau de mandefasa dossier zay artiste teanao an'izay de eo am'izay anao le manao le concept le sara tsy maintsy manoratra concept de marche artistique zay vao tsisy aloha re de tsy mahazo mandeha hoe manao dossier soumission dossier na appel d'offre mihitsy zany de karazana mémoire kely mahitsy zany mémoire kely mihitsy satria zay le teneniko hoe rehefa manao artiste ianao zany de tsainao tetikasa kely be tabe foana anao andohanao osan'ny karazana tetikasa kely manoratra mahitsy tia de andeha ho any Londres ny Maruta Cantine objectifako miditra any Londres ty œuvrako ty de iza le galerie any Londres mety andray an'ity de misy ohatra hoe galerie spécial art africain de listenao aloha zay le teneko hoe zay am'izay le eo le matianina eo le signature anao manokana hoe inona ny anao inona ny anao de hitanao ohatra hoe ndrasiko ohatra hoe nanao exposition zay tany Londres tao amin'ny hoe galerie Gafra de Gafra io tsy spécialiste na art africain mihitsy fa ny avantage ndray tam'izay taty amin'ny pays Madagascar océan Indien mbola tsisy mihitsy tao de ohatrany hoe zava-baovao zareo koa zay fahaizana mandrindra an'izay
tety paika zazy zay paika zay zany a ahafahanao mandeha ny ivelany io foa zany anao ohatsy hoe nanao exposition tao amin'ny galerie zay aho zao dia mety nisy olona nahita dia ozy izy hoe alefa asa ty aminanay ny dossier anao fa misy indray any Afrique du Sud ohatra dia alefanao indray ny dossier dia tonga any Afrique du Sud zay dia fahaizanao mamolavola le acteur réseau sy carnet d'adresse io zany ny secret ny artiste tokony manana carnet d'adresse izy izay saripaty be io tsy azo zarazara io zany anary raha aposika tsy afaka zarazarainao zany le izy tsy afaka hoe mba omenao kely astuce ny zandrikely hoe ty raha ohatra te hiditra lalindalina iny afaka zaraina le structure sy institution hoe raha ohatra hoe eto amintsika zao raha ohatra hoe maro zao le institution sokatra eto amintsika dia ireo mampanao concours dia izay mahazo voalohany alefa manao eo fampiratenany ivelany zany zao sehatra ray ahafahan'ny mpanakanto manosika azy voalohany any ivelany misy anarana ve ianao afaka sitenao ohatra amin'izay institution zay maro ny tena moa zany raha ny anahy manokana any eto Madagasikara ohatra ny eto Madagasikara ny eto Madagasikara zao misy an'le fondation AS dia fondation ASY ireo zany dia misehatra amin'izay ireo sady mampanao formation amin'ny mpanakanto ireo no mandefa an'ireo mpanakanto ireo manao promotion sy valorisation zany asa zay zany zany hoe ianao zany rehefa tsy misy olona zay le réseau rehefa tsisy réseau idiranao dia tsy afaka mandeha ianao satria lasa artiste d'atelier foana ianao dia nefa iny frustration ny artiste foana hoe 5 taona nanao sary dia atao anaty atelier akato foana azonao zany hoe amin'izay fotoana zay izy lasa tsy rentable tsy rentable lasa dia lasa hoe tsy mavela le izy amin'izay lasa miteny le olona hoe tsy mavela dia mampirisika ny olona foana zany ny tanora sy ny any hoe efa misokatra zao ny sehatra maro dia liana le curiosité zany tokony za koa zany mba angaviko ny tanora hoe le curiosité atsika ampiasao aza lanina andro fotsiny amin'ny zavatra hafa le fotoana kely adin'iray na adinroa fa mety ahitanao zava-dehibe iray ao anatin'ny adin'iray adinroa amin'ny fahaizanao mamea le carnet d'adressenao io zany hoe zay zany fampirisihana ny tanora tianao le asa kanto io zany tsy fahaizana sary fotsiny fa misy zavatra be tabe dia zay zavatra be tabe arahan'izay mila mpampianatra mila mianatra dia mila réseau zay fa misy zavatra anankiray adintsika ny resaka anazy akoatran'izay